Toy izao ndray riavana ny teny zaraina izay omena antsika anio. Raha kofo mifanahy masina ny tenanao. Avelao ny fanahy ameno sy ampiteny anao olon'i Kristy araka ny voasoratra amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa andiny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Fa ampivoatra ny toetra anaty anananao izany. Araka ny Korinthiana faharoa toko fahaefatra andiny fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary tsy ketraka izahay fa na dia mihalevina aza ny toetra ivelany dia avaozy ny isan'andro isan'andro kosa ny toetray anatiny. Mba hahatonga anao olom-baovao. Araka voasoratra amin'ny Korinthiana faharoa toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa hafa zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Kristy anatinao te hanovanao olon'ny lanitra dia ny etỳ an-tany raha manaiky ianao e. Mandram-peona tompoko.